atao anatin'ity fandarana lehibe iarahana amin'ny EISA ity na ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique ny zaza niforona tany amin'ny taona 1970 raha zavaina tsotsotra mahakasika ny EISA zay ny tanjon'izy ireo dia nidingan'ny fifidianana mampiaty mangarahara ary ao anatin'ny filaminana ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara midingana ara-demokratika ary mpanjakana sy ny zotra ara-politika demokratika sy araka ny tokony ary ny EISA matanjaka sy maharesy lahatra ireo no tanjony izany EISA izany ary ny vinany dia ny kontinanta afrikana anjakan'ny fitantanana ara-demokratika sy ny zon'olombelona sy ny fandraisana anjara ny olom-pirenena ao anatin'ny tontolo milamina ao anatin'ny izay vina sy ny tanjony EISA izay no ikarakarana ity fandarana lehibe ao anatin'ny fandarana asa ndao ifidy ity raha ny hita tokoa tao anatin'ny izay politika izay dia tsy dia mirona loatra tsy dia miraika loatra any amin'ny fifidianana ny olom-pirenena raha ny hita taratra indrindra tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo izay raha ny tatitra ofisialy sy ny vokatra ofisialy dia ny 4 isanjato no tany fandraisana anjara ny mifidy tao anatin'izay fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 20 sy 2000 izay anisan'ny atao hoe tranga lehibe faharoa manamarika an'izay fifidianana filoham-pirenena izay ihany koa dia ny tsy fandraisana anjara ny ireo kandida miisa 10 ao anatin'ireo 13 tamin'izay fifidianana filoham-pirenena izay raha ny hita dia anisan'ny hiatrehan'ny olom-pirenena tsirairay kokoa ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny olana ara-tsosialy eo ny fiakaran'ny vidim-piainana eo ny olan'ny rano sy ny jiro ny olan'ny tsy fandrimpahalemana izany rehetra izany anga no atao hoe mety mahamaika kokoa ny olom-pirenena na dia atao hoe anisan'ny mampiova ny fiainan'izy ireo azy izany fidirana eo amin'ny sehatra politika izany na izany tsy izany mitohatra ny fiainam-pirenena ary hotanterahana amin'ny 20 ny volana May ho avy izao ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ho an'ireo atao hoe acteur politika na ny mpisehatra politika dia misongadina ny vovonana 3 lehibe akoatra n'ireo antoko politika sasany sy ny tsy miankina ao anatin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izany dia ny kolektifa malagasy ny vovonana firaisan-kina ary ny vovonana IRD ny tanjon'ity fandarana ity averiko kely ny tanjon'ity fandarana ity sy ny tanjony EISA dia ny andraisan'ny olom-pirenena anjara amin'ny dingana ara-demokratika ary anisan'izany ny fahazahoana ireo dingana arahana amin'ny fifidianana izany hoe inona avy ny atao hoe processus électoral ao anatin'izay eo ihany koa ny fampandraisana anjara ny rehetra ny fisorohana amin'ny krizy mety mialoha mety mandritra ary indrindrindrindra ao arian'izay fifidianana izay ny fametrahana ny fitokisana ao anatin'ny dingan'ny fifidianana raha tsorona dia ny andraisan'ny olom-pirenena anjara misimisy kokoa betsaka kokoa ao anatin'izay fiainana ara-politika izay eto Madagasikara sy eto amin'ny kontinanta afrikana amin'ny ankapobeny ho an'ity fandarana lehibe ity ihany koa dia aritra eo amin'ny adiny iray sasany hatramin'ny adiny 2 eo izay fandarana izay horahantsika mazava ho azy eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny Radio Plus sy ireo radio sy fahitalavitra tsy miankina raha vavy anisan'izany ny MBS mandeha mivantana ihany koa amin'ny alalan'ireo tambazotra tserasera toy ny Facebook sy ny YouTube ho an'ity androany alina ity ary dia araka ny efa nambara teo dia ireo vovonana 3 lehibe no nasaina hiady-hevitra ho an'ity androany alina ity isorana manokana ny faneken'ny maître Andra Razafy-Manantsoa avy amin'ny fivonana firaisan-kina ny fanasan'ny EISA sy ny TV Plus Madagasikara miaraba maître Andra faly miarabanao Abraham Razafy ary faly miarabanareo mirahalahy ihany koa izay hiady-hevitra eto ny mpanotrina ihany koa arabaina ary indrindrandrindra ianareo rehetra izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao marina tokoa fa solotena ny vovonana firaisan-kina ny atongavako eto androany
ia fahiny faharoa nanaiky nasaina ihany koa an'ity androany ala ity Augustin Andriamananoro candidat avy amin'ny vovonana IRD. Miarabanao Andriamato Augustin. Ya miarabanao Andriamato Abraham Razafy, miarabanizy mianada ihany koa izay miatrika izao ady hevitra izao eto amin'ny ainao manjery Tevolisy Madagasikara, indrindra miarabantsika izay mpanotrona ihany koa sy itsika rehetra any tokantrano manjo izao fandarana izao. Ary vahiny fahatelo nanaiky nasaina atao anatin'ity fandaharana lehibe ity Andriamato ny rina rakotoaritsona avy amin'ny collectif ny Malagasy. Miarabanao tompoko. Miarabanao namana Razafy, manazanao ry mpisehatra rehetra ary ny mpanotrona ihany koa fa indrindra manolotra ny arahaba atsika rehetra any atokantrano any. Candidat ny collectif Malagasy ny tenako ary tsara ny milaza fa zany collectif zany dia manana targetra fanjakana tsara tatana, firenena tandalana ary manaja ny demokrasia. Atao anatin'izay fandarana izay koa moa no ahafahantsika mamelabelatra ny mety ho tanjona, ny mety ho antony, mety ho fotoatiny zany vovonana telo izay misy anareo izay nasaina eto amin'ny ity fandarana teo ity izay. Araka ny fanambarako teo ihany koa dia ny sintona tsy nandray anjara tao anatin'izay fifidianana filoam-pirenena izay ny candidat miisa 10 ao anatin'ny 13 zany hoe telo no nandray anjara tao anatin'izay fifidianana filoam-pirenena farany teo izay. Anisan'ny ambety teny ny mpanara-baovao politika ny mety hoe karazana hoe fiodinana faharoa ity fifidianana solombavambahoaka tanterahana amin'ny 7 ny volana Mey ity ho anareo ao anivon'izay vovonana telo izay. Inona ny atao hoe enjeu ny ilazanana azy an'ity fifidianana solombavambahoaka ity atombotsika eto amin'ny monsieur Rakotoaritsona Nirina. Misaotra anao monsieur Razafy nameny fitenenana. Tsy ondalana lehibe ty lalovan'ny vahoaka malagasy ty dia ny fifidianana solombavambahoaka satria hifidy indray ireo zay isolo tena azy ao amin'ny antemera-pirenena izareo zay hitondra ny teniny, hitondra ny etaetany ary ametraka reo olona anara-maso akaiky ny fandanina isan-karazany ataon'ny ampanatanteraka izany dia zay ny mazava-dehibe azy satria rehefa anana ny maro anisa isika ao amin'ny mpanohatra dia afaka anova ilay tsindrim-peo zany zay hitondrana ny tany sy firenena dia eo amin'le resaka lahara-pahamehana tiako tenenina. Mikaikaiky ianareo amin'ny resaka ara-tsosialy raha azontsika ao amin'ny fanoherana zany ny majorité ao amin'ny assemblée dia hiatraika mihitsy any anatin'ny aty vilanitsika malagasy ity fifidianana ity satria mazava ho azy fa tsy maintsy ho apetraka mpanohatra any amin'ny resaka sosialy ali ny tsindrim-peo ary amin'ny lafinjavatra telo izay tsy nahitany mpitondra vahaolana amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny resaka fandriam-pahalemana, fahefa mividy ary indrindrindrindra ny tsy fanananasa eto amin'ny tany sy ny firenena. Manana vahaolana izay amin'ireo lafinjavatra telo ireo. Resahantsika ohatra ny resaka sécurité. Ny sécurité zany dia antoka lehibe makany amin'ny fampandrosoana tena izy satria hita fa miravoravo tanana ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Miresaka isika ny sécurité routière ohatra. Maly azo dia nandeha tany amin'ny centrale Tsaralalàna polisy dia apetraka ry zareo ny saron'ireo olona marobe izay maty no mivokatry ny fifamoivoizana eny an-darambe. Ny zavatra tiana apetraka zany dia ny fisorohana ireny loza ireny no andraikitry ny mpitondra fa tsy ny manao constat hoe nisy olona marobe izay namony ainy teny amin'ny loza fifamoivoizana. Eo ihany koa ny resaka tsy fanananasa. Izahay ao amin'ny ARB dia manolotra fifampiofanana marobe ary tsy handoavam-bola ho an'ny malagasy ahafahany mamorona asa ary hamorona ny asa ho an'ny tenany. Zay ny resaka tsy fanananasa. Ny fahefa mividy dia marobe no vahaolana tolotray zany. Ohatra ny resaka vidim-panafody zao resahaka eto. Marobe ny laboratoire izay any amin'ny tany hafa, tsy voatery any Europa, izay ahitana fanafody mora vidy. Nahoana moa sika malagasy no voatery vidy fanafody izay tsy takatra any Europa. Eo zany dia misarika ny sain'ny mpitantana zay hoe tokony sokafana ireo mpamatsy fanafody Madagasikara mba apidina vidiny zany mba ho takatra vahoaka. Raha raisitsika ohatra zao ny rononon-jaza
30,000 ariary 3 alina ka raha man'ny olona nefa roetsy vary raigony roetsy latsaka kely ahoana moa no ahafahany vahoaka ho tafavoaka amin'izany eo zany dia hitantsika fa le tsy fanananasa no tena olana lehibe eto amin'ny firenena ary tsy maintsy dedavana vaolana satria latsaka katerena ary tsy mbola nisy fahantrahana manitsokitsoka ohatran'izao teto amin'ny firenentsika namana Abrahama Razafy eny ary isorana izay faneho-kevitra voalohany izay noentiny zareo avy anivon'ny collectif malagasy Andriamatoa Augustin Andriamananoro araky nambarako teo tsy nanana atao hoe maro ihany teo tao anatin'izay fifidianana filoam-pirenena teo qualifiena hoe deuxième tour ity betsaka ny mpifaninana maro ihany koa ireo lazaina hoe matanjaka misy ny atao hoe mibriguer zany majorité zany manlonanao hoe tao anivon'ny assemblée nationale ho anareo inona ny mety ho enjeu an'izany élection législative fifidianana sonona vahoaka izany ia misaotra amin'ny fametrahana fanontaniana Andriamatoa Abrahama Razafy ary mamela angamba ny anikelitra nylazy ianao amin'le hoe ny vovonana maro anisa angamba ny marina koa miaradia amin'ny Flo Andra Joel ankehitriny dia marina treto dia mananareo solomavoaka Madagasikara betsaka eo anivon'ny parlemanta zany ny antenimera pirenena fa ny ataoko hoe enjeu azoko mivolazanao teo dia hoe ny ahafahan'ny vovona maro anisa mitazona izay majorité izay angambany dia mitaky zany zavatra izany koa asa ary mitaky zany zavatra any tamberina ndraikitra ny vahoaka malagasy ankehitriny dia mahita fa na dia ny asa zany Flo ary asa ary mbola betsaka koa ny zavatra andrasana aminy dia tsy ampy zay raha tsy manana ireo heveriny fa misy hisolo tena azy ny vahoaka malagasy ny fotony hitatotra ny etaetany any amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny maromaro koa ny gouvernemanta izay manana fahefana mandrateraka betsaka moa araky ny voalazana manateto ny faniriana hoe anao araky voalazany teo ndray masy variana ihany satria mety mifangaro ngamba ho an'ny olona zay le hoe ina moa tena andraikitra zany solomavoaka ny Madagasikara zany ny solomavoaka Madagasikara toko tsy afaka isolo tena ny fahefana-panadateraka mihitsy satria sady tsy ministry ny asa vaventy izy no tsy ministry ny fahasalamana ary tsy ministry ny filamainam-bahoaka ihany koa fa izy dia ametraka ny tolo-dalàna izay amahany vahaolana hitondra izay etaeta ny vahoaka malagasy amin'ireo fitarainy any amin'ny zavatra makarary azy ary indrindra ihany koa manana tamberina ndraikitra satria izy no eny fotony miseratra sy misera amin'ireo vahoaka ireo ka mety misy angambany ataoko hoe fofotratrasa izay majinika mety ho vitany ireny azo lazaina hoe vatsy amin'ny tetikasa majinika ireny eo ny fampiasana ny siady eo ihany koa ireny karazana tetikasa izay vatsiny ny vondrona resam-pirenena sy mpiara-monina Madagasikara ireny amin'ny famitana tetikasa toy ny lalakely tohadrano sy ny hafa majinijinga fa ny tena hoe asa vaventy ny fontotra dia tsy misy afa-tsy ny fitondrana mpanatanteraka ihany ka rehefa ny zavatra mahatsapa ankehitriny dia zao rehefa mitovy ny tandotokanga amin'ireo sotena ny vahoaka dia manafaingana sy manamora kokoa zany amin'ny fanatanterana etaetan'zareo zany ary avy tambokatra amin'ny fametrahana na fototrafitrasa io na ny fanovana ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny akapobeny mihitsy voalaza teo voalazanareo tsisy tsy mahalala angambazika fa sahirana ny vahoaka raha miseratra sosialy ary manao zay ho afa ny fitondram-panjakana mba manamaivana izany fahasaranam-bahoaka izany fa io moa tsy ho vitantsika ao anatin'ny heritaona na 10 taona no fanarenana ny firenena ity fa mitaky ezaka amin'ny tsirairay avy ary izay indrindra na tonga ny maro anisa ankehitriny zany nametraka ireo candidat manerana Madagasikara ary dia azo lazaina hoe amin'ireo district 20 dia saiky nanana solotena avokoa ny vovonana miaradia amin'ny Andra Joel ny tenako moa zany dia candidat eto amin'ny boriboritany voalohany ary mitondra ny laharana faefatra mindro manantena fa ho fanentanana ny olona ifidy moa ho maro androtsabato satria izay no endriky ny demokrasia izay no
antom-pisitsika eto dia mino fa araka ny volazanao hoe raha endrika ny fitoinana faharoa ity zavatra ity dia eto sika no samy hitsara tokoa ny tanjaky ny hevitra sy ny heritsika politika ny antoko sy ny vondrokely politika sy raray avy ianitra razafy manantsoa nareo anisan'ny nitaonan'ny olona tsy fidy tao anatin'izay fifidianana filoam-pirenena izay reny ny vokatra ofisialy aloha atreto nareo indray ty mitarika ny olona ifidy amin'ity fifidianana ity mety hipetraka ve zay hoe deuxième tour izay mety ho qualifiena n'ity élection législative fifidianana somavim-bahoaka ity misaotra Brahim Zafy ny zavatra tiako ambara voalohany aloha eto zany dia mahasamihafa na amreto olona mifanandrina anankireto solitenan'ny vondrona anankiroa dia zay fa somavim-bahoaka perinasa ary hiditra troisième mandat raha iresaka fahalalana ny asana sombavambahoaka dia mieux placé indrindra iresaka an'izany ary mahafantatra ny zavatra mitranga eo anivony antemera-pirenena tsy solombavambahoaka ny misy eo amin'ny ankapobeny le lazaina fa maronisa fa solombavam-panjakana ka le enjeu rehetratsika eto zany dia hoe ny ametrahana solombavambahoaka tena isolovavambahoaka zay no antony lehibe na tonga anay andray anjara amin'ity fifidianana ity azo qualifiena hoe deuxième tour izy ity amin'ny fifidianana filoam-pirenena efa hita ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana filoam-pirenena reny satria zavatra maro no nikianina ary natonga ny tsy fandraisana anjara n'ireo candidat le C11 moa zany tamin'ny fifidianana iny raha nitarika ny taty amin'ny C11 hoe tsy andeha hifidy dia maronisa no tsy nandeha hifidy le chiffre zay lazaina zay nitenenina teo le salanisa hoe enina ambe efapolo isanjato no tahan'ny olona nandray anjara dia zavatra namboamboarina fotsiny zany fa tsy marina zany tsy mireflete ny réalité zany tsy zay ny zavatra nisy olona tsy nandeha mifidy maronisa tao anatin'izay ka amin'ity indray mitoraka ty amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka anazy dia adidinay ny mitarika ny vahoaka hoe andao indray andeha hifidy anovana zay zavatra misy anivony antemera-pirenena anovana ny tena hoe solombavambahoaka tena solombavambahoaka zay omaronisa fa tsy solombavambahoaka mpanjakana solombavampanjakana andeha hanao bloky fotsiny ka andeha anatanteraka sy hanao misaotra makasitraka ary mangataka amin'ny fahefana mpanatateraka eto tsika dia mahafantatra fa atreto dia fahefana anankiray tokana ny eto amin'ity firenena ity ny fahefana mpanatateraka manindry ary maka manao fitaovana ny fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpanatateraka manindry ary manao fitaovana ny fahefana mpitsara ka izay zavatra zay azotsika hovaina anivony antemera-pirenena amin'ny alalan'ny fahazahoana zay maronisa anivony zany antemera-pirenena zany ary hitatsika fa ny olona rehetra zay miresaka na amin'ny anao manjery na mpanao politika na mitarika syndikaly na mipiasa mpanjakana na iza amin'izao fotoana zao dia milaza daholo fa leo an'izao fitondrana manao dido-jadona ary manao ohatrany tsy misy ny malagasy fa ry zareo ihany no tena hoe tompony eto amin'ity firenena ity ka izay no antony nanekena ny anaovana an'izao débat zao amin'ity andro an'ity sady hitarika ny olona hoe andao hifidy fa indrindrandrindra ayanavaka tsara zany asana sombavambahoaka zany fa tsy rehetra zay te latsaka akory no lasa sombavambahoaka tsy zay minisitra ary fanampanatateraka ry no andeha anao sombavambahoaka anafangarony atao hoe fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna efa trany ampendohanana efa diso mihitsiny zany le hoe asana sombavambahoaka natao mihitsiny zay nanadisona an'izany satria lasa le sombavambahoaka no anasaina nanao ny asany mpanatateraka amin'ny fanomezana anazy ny moyen amin'ny fanomezana anazy ny fahefana amin'ny fanomezana anazy ny volam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana eny fa hatramin'ireo fanomezana ho an'ny vahoaka malagasy ary hitatsika zany amin'izao fotoana zao ireo candidat-mpanjakana zay manoloana eto moa zany no anisany mampiasa n'izay fahefam-panjakana zay na inona lazaina zay menadamo par coïncidence samy amboribory tany voalohany za laharana fahadimy izy laharana le fanonteneniny teo fa ny zavatra misy dia naiza le amin'izao fotoana zao na any amin'ny toerana hafa akoatrany eto amboribory tany voalohany dia ahitana fa manararoatra ary mampiasa fahefam-panjakana ny mpitondra fanjakana mizarazara zavatra tsy tokony ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy
amin'ny alalan'ny fanararotana ny fahefampanjakana anazy ny toerana misy azy zany tena manao mibanga amin'ny alina satria mijery fotsiny tompona andraikitra makasika fifidianana toy izao amin'ny fantaniana faharoa avy hatrany miantefa amin'ny maître Andry Razafy Manantsoa betsaka ny fitakina nataonareo amin'ny tokony hoe hodiovina aloha ny tokotany tokony amboarina aloha ny lalam-pifidianana ireo rehetrarehetra atao hoe tsy fahatomombanana ny tany sainareo teo ireo adiketrina nefa dia mirosy ihany ny firaisakina afaka hitondranao fanazavana ve mampiaino atsika hoe ahoana ny mety anazavanan'izay sy anentanana ihany koa ny ireo mpifidy na dia mbola atao hoe ireo ihany ary ny mpisihatra ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana araka nambaraka teo fifidianana manakaiky vaoka ty élection de proximité tsy afaka fotsiny hoe hijery fotsiny zao ka ame lalana malalaka be ho an'le mpitondra fanjakana efa nanao ny zavatra tsy nentina fifidianana filoham-pirenena izahay adidy ary iveronefa andraikitra tokony sahaniny afaty amin'ny fanoherana indrindra afaty amin'ny vondrona firaisakina zany ny antona metrahana ny vondrona firaisakina io nke tsy tonga ho azy fotsiny firaisakina ho an'ivony samin'ny antoko zay natsapa fa tsy mety reny fifidianana zay natao reny ary be deabe fitakina zay nitakina zay tsy tateraka hatramintsika amin'ny teny zao ary samy mahatsapa daholo koa ny rehetra fa na dia misy ara ny fitakiny tsy fanatanterahana an'izany fitakina rehetra zany hoe diovina ny tokotany ny fanovana ny HCC sy ny seni rehetrarehetra io dia samy mahafantatra daholo hoe mandeha raha ohatra ka vela fotsiny mbola andeha fifidianana fotsotrana zao anao an'izay tiany atao amin'izao fifidianana amin'izao zavatra misy zao ny antoko-panjakana ka noho izay anton'izay dia mipetraka ho ary faniny izahay ary natao hiaro ny vahoaka ao anatin'izay ary zay no mahatonga amin'ny teny hoe raha ny antson'olona zay tsy hifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena maro anisa nanaraka an'izay ankehitrindray zay miteny hoe andao hifidy daholo satria ny antony be deabe ny miandrandra an'izany vondrona firaisakina zany be deabe ny manantena fiovana zay azo entina ao anatin'izany fandraisana anjara ny fifidianana zany betsaka ny manantena fiovana ao anatin'ity fifidianana solom-bavambahoaka ity sokajina ihany koa hoe fifidianana manakaiky ny vahoaka Andriamatoa Augustin ndre mananoro folo no ny sitona tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nambara teo ihany koa fa nisy ny tsindry natao tamin'ireo atao hoe mpitatana samihafa raha ny nambaran'izy ireo ny didijadona ny tsy fanarahan-dalàna atao anatin'izany rehetrarehetra izany ahoana ny mety hitondranareo an'izay hoe tena madio marina ve mahatonareo miroso ao anatin'izay fifidianana solom-bavambahoaka izay tsara mareny ngamba Andriamatoa Abraham Mazafy dia hoe rehefa hirotsaka ho tompon'andraikitra ara-politika ihany dia tokony mba manana ny fahamatorana ihany ny zavatra tsapaka moa zany eto moa firaisakina ato ny kolektifa raha ny tena marina hoe ray ihany izy ireo satria samy mpanohatra zay no ividy be tesy ny lalandava teo hoe manohatra ny fitondram-panjakana mahefa zaza gaga hoe raha ny tokony ho izy tokony mba solotena anankiray zany izy dia mba angamba ny aso mpamisafidy minday izy ny tena hitondra tena mpanohatra fa sahirana indray rehefa aveo izy ny tokony ho valiana tsy valiana satria efa hatrany ambolohany efa hita tsy fahamatorana eo amin'zareo io anao tsy anao sa tsy sa satria nahoana moa ianao no mandeha misarika nanotraka ny atota taratasy na azo ny laharana hofidiana atota ny bulletin dia taitaitra dia hoe izay tsy anao indray eo indray taritina ny olona tsy hifidy zao indray zay indray anao indray zay fidy ka le fahamatorana zany ifonako amin'ny anabaviko ato fa mba tokony ho mazava zany nareo hoe rehefa tena andehitsika amin'ny lalan'izany demokrasia zany dia mba manana fahamatorana teneka dia hoe misy lalam-panorenana lalàna velona atsaitsika izay lalam-panorenana izay satria io no mife ny fitsipodalao zay ipetrahan'ireo androm-panjakana rehetrareo tsy maintsy aketsika zany aloha zay androm-panjakana mahefa eo aloha voalohan'izany ny fitsarana avy momba lalam-panorenana eo ihany koa ny voamera mahaleo-tena momba fifidianana na seny ny zavatra ataoko hoe mba ny voatra kely ngamba raha ataoko hoe mba hiderako andrareo ankehitriny dia efa mba nanaiky indray zareo zany ireo zavatra efa nitsipahany teo aloha za mino fa na le fanoherana zany rehefa aoriana ihany koa mba mety efa mba hisy fiovana ihany koa satria mba hanomboka ho resy lahatra ihany zareo ngamba ny atsoatsy rehefa mahatsapa fa
ay ty fitondram-panjakana tya dia fitondram-panjakana tsy de mivono alavitra amin'ny etaetany zareo satria miasa ho an'ny vahoaka satria ankehitriny indraindray alay mpanaritra zareo hiteny hoe amin'ny mampanohatra anazy de ohatrany hoe ny fitondram-panjakana zay niainga tany amin'ny vahoaka satria fifidianana ihany koa na miatrano mpitondra fanjakana teo dia indraindray alay mpanaritra zareo hiteny amin'le fanoherana zay hoe tsy irona loatra am'izay safidy ny vahoaka zay ny fanatena fahefana mpanatanteraka ny zavatra voalazanao teo hoe ny kandida anankifolo no sitona ny marimarina koa tsy hoe ny sitona moa fa hoe tsy nanao ny fampelezan-kevitra kanefa na ny zavatra izany aza de tsy nanakana akory zany ny voka-pifidianana tsy hoeken'ireo vondrona iraisam-pirenena na ny eken'ireo mpiara-miombinatoka Madagasikara ho tena voka-pifidianana demokratika na diso mangana ara satria Madagasikara de isan'ny tena nahazo fakasitrahana lehibe mihitsy na mivondrona afrikanina io na ny fihinanana mikambana io hoe isan'ny modely raha tamin'ny fifidianana zay nisy teto zany ka ataoko hoe diso be nga miary tsy resy lahatra mihitsy amin'ny teny anabaviko ato amin'ny lasa hoe kandida mpanjakany fahefam-panjakany raha ny tenako angamba ataoko hoe tsara toerana milazan'izany satria vao nametraka ny toe-taratasy rotsaka hofidiana Solomavoaka Madagasikara de ny zavatra ataoko voalohany aloha dia nametra-pialana teo amin'ny toerana ny andraikitra maministry ny kolotsaina sy ny serasera ny tenako ary fatapahoaka zany zavatra zany satria natao taratsy ara-dalàna tsy misy zany fahim-panjakana azoko hoe verina azoko ampiasaina tsy marina koa ny filazana fa hoe ataoko hoe mety misy alay-panangamba tsy fantatro fihinany ambadika any fa raha ny tenako manokana ny jerevako zany satria miona fa mitovitovy an'izay daholo zay ministra diovon'ny gouvernemanta dia mitovy tsy misy tombo sy ala amin'ireo kandida rehetrarehetra fa ao anatiny voafeny lalàna rehetrarehetra mikasika amin'ny fifidianana tsy afaka ampiasa na fitaovam-panjakana na trano-panjakana eny na ny olo-panjakana aza dia tsy azo ataony mampiasa ny zavatra zany fa manaja ny lalàntsika tsy ho adala ny vahoaka malagasy ankehitriny fa mitazana antsika ihany koa ary mino fa efa mba azoazo famatorana ry zareo nga mba ny atoato monsieur rehefa meno ny monsieur le ministre Augustin Andriamanan'Oritsika de ohatra ny izy ny rainy ny demokrasia eto amin'ity fireneny ity ohatra ny adinidiny le tantara satria raha kely indrindra intelo ianao nareo tao amin'ny TGV nanonga-panjakana teto amin'ity fireneny ity aoka ka tsy ho adinitsika ny tantara tompoko iza moa ny anaran'le vovonana misy anao monsieur le ministre azafady ny vovonana maro anisa tompoko le izy rehetra azafady to miaraka amin'ny andro ratsuel izay zao de fahitatsika fa manitsakitsaka lalam-pandroenana satria zao rehefa napetraky ny HCC sy ny CENI teo amin'ny toerany Rajoelina dia filoha amin'ny malagasy rehetra tsy azo ekena ny amiatrahana ny anara filoham-pirenena ao anaty vovonana fa nitsakitsahana lalam-pandroenana zany monsieur le ministre manaraka zany candidat eny amin'ny 3e arrondissement amin'izao fotoana izao mizara koveta eny amin'ny EPP izay fananam-panjakana inona ny anaran'izany tsy fanarahan-dalàna izay de tsy maintsy mijoro rehefa misy ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ary tsy vitan'izany ihany fa fatatsika nge tamin'ireny fifidianana ireny misy ny atao hoe kolokolo mividy anareo ny vaton'ny vahoaka izay mahantra inona ny zavatra miseho ampanantenanareo ray hetsy sa telo hetsy ny vahoaka hoe rehefa lany eo zahay de omena zao volo zao ianareo nareo mpitondra ve no nanaiky ihany nefa ianareo am'izao am'le conditions azafady hoe monsieur Abraham manao démonstration kely hoe ry zareo tsy rainy demokrasia fa tsy tia zany resaka demokrasia zany satria nankianja demokrasia arange natao zaridaina am'izao fotoana zao hoe aizy any ahafahanay maneho hevitra aizy any ahafahanay miresaka amin'ny vahoaka anaovan'ny rimetra tatitra ohatra amin'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany misy azy tamin'ny fampelezan-kevitra ireny zahay rehefa nikasany ho an'ny mahitsy nosakanany zandary ane tsy afaka akory mivezivezy eto amin'ny tany Madagasikara nefa de malagasy ray malagasy reny zany de zavatra anisany lazaiko eto hoe tsy nareo mihitsy ny rainy demokrasia eto Madagasikara fa aza misantoka andraikitra monsieur le ministre ianareo dia tsy mamela amin'ny vahoaka aneo hevitra aoka zava ny resaka ary manaraka zany ny resaka tokony atao zany zao dia ny hoe inona no fahanay maneho hevitra ohatra any amin'ny TVM
any amin'ny RNM amin'izao akatoko ny fifidianana zao sokafo anay ny vakijery mpanjakana mba hahafahanay manao hevitra zany zao dia anisan'ny eta agatany eto ny débat rehetra any amin'ny assemblée alefa directa any amin'ny assemblée any amin'ny TVM sy ny RNM satria manana zo vahoaka zay mifidy anay mba hijery hoe miasa tsara ve ny député zay mifidinay zany angeno anisan'ny etaeta nareo le manampy-mbava mitoraka grenade lacrymogène ny vahoaka ve no milaza fa rainy démocratie ny mpianatra mitako bourse zay ampiasainareo arme de guerre ka mahafaty mpianatra ve rainy démocratie ny zavatra nareo taonareo tany Kongo nahafaty olona maro zay vononareo tamin'ny arme de guerre ve no rainy démocratie miala tsiny monsieur ministre diso adresse ianao misaotra tompoko monsieur le ministre ya raha marina tokony tsy kabarotsy valiana ny zavatra raha iny satria sady efa mivoana anatin'le lohan-kevitra ty satria ina moa zany ny raha nataotsika anao an'ity zavatra ty mba hanetanany ny olona maro hifidy a nefa za lasa procès indray le izy eto hoe ianao milaza ho rainy démocratie nefa ianao koa tsy rainy tsy ngamba ny professeur Zaf Albert ny voalaza rainy démocratie dia nanaovana tsangam-bato izy Ambojatovo dia nanaovana zaridaina tsara tarehy koa Ambojatovo le toerana ahafahana le espace ahafahana manefatra malahelo anao metrahana an'io satria tokananareo mety malahelo anao hoe tsy azo anao kevitra Ambojatovo eny hevitra anao mampanao politika anazy zany fa angambany afaka mijery kianja malala dalaka tsy azo anaovana zany zavatra zany tsika kianja mihidy na dia espace ara monsieur le ministre teny amin'ny andeha espace dia nosakana amin'ny maramila ne zay azafady fa lizy manko alefa lizy fa avy aloha faranao kely koa le na dia kianja mihidy ara dia tsy navela izay mpanoatra aneo hevitra aniko le izy fa mifandisana Ibrahim Zarzafy satria avy nandray fitenenana Augustin Mananozy dia izy dia tokony makaty dia naverinao any amindray le izy ny zavanizy teo ny telo minitra napetraka ny fantaina voalohany dia nametraka ny fantaina faharoa dia namaly telo minitry maître Yantra zay 6 minutes ny atao amin'ny chrono dia averitsika miotana ohatran'izao ndray ia fa afaka metsika fahafapo ny anabavintsika maître Yantra raha ohatra mananao ambara fa etotsika moa izy ty mivelatra ny fanohan-kevitra ary mba antsoina ny voalaza ny Zandrila ny Rina Arikotoir John zay milaza teo hoe ohatra ny voatotoana fanankevitra eto Madagasikara za mino fa na izao zavatra zao fa endriky isika ny fahalalahana zao endriky ny démocratie zao ary isorako antivitisme Madagasikara satria hatreto dia maro lafy tokoa ny fanohan-kevitra eto amin'ity hainao manjery ty volazany koa moa zany fa nisy ny hainao manjery ravavy zay andray zao dindika sy tafatafa izao angamba ny tsy ho lavataritsika amin'ny zavatra zay fa ny zavatra tsapa zany ankehitriny dia efa ny vahoaka malagasy ankehitriny efa tsindrin-daona hoe aneo izay heviny amin'ny alalany zany hoe latsabato zany anehoany ihany koa eo izay fanantenany iza amin'ny olona iny fotony no ametrahany an'izay fanantenana zay ametrahana fitokisana hitovy fanovana iny fotony efa mazava zany aloha zany ny faneho-kevitra voalohany araka volazanareo hoe nisafidy zay ho filohan'ny République Madagasikara ny vahoaka malagasy ankehitriny izy ifidy izay isolo tena anazy eo niovy ny anteny mera pirenena ngamba ny zavatra tokony imasoantsika dia hoe nitezantsika ny vahoaka io mba tsy ho any amin'ny vakivakisana fandrafiana raha tsy tsika mihitsy ataoko hoe olo-dehibe mitondra politika apitaiza no tsy mitondra ny zareo makany fa mandeha amin'ny lalan'ny fandrafisana ny fandranitana dia tsy anana irosa amin'izay famatorana zay démocratie ka eo nga mba iangaviko hoe mba irosa amin'ny hoe zay sotoavina iombonana itsika hoe inona no hevitra ka maro lafy ka mety entsika anabeazam-boa ny toe-karena ny fanomokranasa ny fanaterana ny vinany filoham-pirenena reo andro telo ijoroan'ny fampandrosoana ny arena mifototra ny loharavakarea mifototra amin'ny maolona ny taniketsa indosirialy sy ny fanjakana tsarantantana inona mba hevitra reo menada amin'izany zavatra satria ilaina koa ny hevitry ny olona zay tsy mety manana tohevitra amin'izany fa mety anabe vosy anatsarany zany vina filoham-pirenena zany aloha sa aloha imbe tena aloha imbe satria maheno an'izany zavatra lazay ny nga Augustin Randriamananozy zany dia tena zavatra mifanohitra an'izany zavatra misy miteny hoe andao tsika iverina ny sotoavina andao tsika hiaraloso firenena ary andao hanatanteraka n'le vinan'le filoham-pirenena le filoham-pirenena misy ange no
anisan'ny olana angezabe eto satria filopiranena vazaha ary zay na tonga n'le candidat maro tsy nandeha nyrosaka manany mizaka ny sopirenena frantsay Madagasikara efa naverina aminy faleovatenany ary tsy afaka mandana reo fa tena frantsay izy ny faharoa manaraka an'izany tsy filopirenena malagasy rehetra izy fa filopirenena ny apahany malagasy raha misy olona mampisarabazana amin'ny malagasy eto dia ianareo ka raha ohatra hiantso anay ianareo hoe andao hiaraka ampandrosa n'ity firenena ity dia mila fanovana aloha zany manomboka hatrany faratapony raha ohatra ka mitady famatorana avy teny ianareo dia ianareo aloha mila matotra voalohany satria na ny vina miova isakin'izay matsiaro ny velirano tsisy tanteraka dia mamorona zavatra hafa fa mpanantenana marobe na mpanantenana ny vahoaka malagasy zay no anisany mahaleo ny vahoaka malagasy sy mahatonga anazy diso fanantenana ary mahatonga ny olona tsy te hifidy intsony ka raha tsy miova zay avany aminareo zay inonay fa tsy sarotra tena sarotra ny anovan'izany dia ohatr'izao ihany maly ihany ny androany ka eto te hiverina any amin'le zavatra tiatsika resahana hoe raha resaka demokrasia tsy akalesona avy amin'zareo satria mauvais exemple raha iresaka bonne gouvernance na fampandrosoana mauvais exemple ka aleo hiverina any amin'le vahoaka le fahefana zay tompony fahefana mihitsy le deuxième tour zany eto de hoe le vahoaka no manana fahefana amerina ny fahefana any amin'ny olona zay tokony tena omena ny fahefana eo nivina antemera-pirenena ahafahany manova ny hoaviny zany fa raha ohatra ka tsy izay no miseho fa mbola trucage na iova ny didi-pitsarana na olona tsy tokony holanylany kolokolo mandeha fizarana zavatra mandeha ary mbola mafisiko ny zavatra voalaza ny rina rakotoary jauna teo hoe nareo nge ny champion ny fampiasana ny fitaovam-panjakana na tapenana fotsiny ary ny tomobily-panjakana plaque rouge iny hovaina fampiasana ianareo nge no miditra anatin'ny sekoly-panjakana sy mizarazara ny zavatra mifanjakany reny vatsitsiny zao reny nge ataonareo fitaovana fanaovana pré-campagne ireny vola tosika famendro reny nge nataonareo fitaovana iza angalana olona mifony olona mividy sady zany nareo ny vaton'ny olona amin'izao fotoana zao ka raha zany zavatra zany no miseho raha zany zavatra zany no mbola hitoy dia no maly ihany no anio dia izahay eto matoa mirotsaka solombavam-bahoaka matoa izay milatsaka nefa mafantatra fa mbola maloto ny tokotany dia ampisehoana efa mana légitimité izay hiconteste ny alatra rehetrarehetra zay iseho rehetra aoriana zay tsy hoe zay andeha hiadina inona fa mana légitimité izahay ary antony anankiray andraisany anjara n'izao fifidianana solombavam-bahoaka zao monsieur Rakotoary John tokony ho apetraka aloha zany mialoha izao fifidianana izao dia ny hoe ry zareo dia fa 10 taona nitondrana ity tany sy fireneny ity ary hita fa tsy naompy ny vahaolana narosondry zareo any amin'ny tany mandroso dia marodrefy 3 ihany ny ahafahana amin'ny tsara ny gouvernement na ny fitantanana amin'ny firenena ny sécurité fahefa-mividy ary ny tsy fanananasa rehefa jerentsika ny taremarika rehetra eto Madagasikara dia tsy naompy i fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io dia any vahoaka zany zao ny fahefanany amin'ny hoe iry zareo no tompona andraikitra amin'izao fahoriana sy fijaliana ary fahantrana eto amin'ny firenena izao raha toa ka te hanoy an'izany zareo dia fantany ny ataony raha ohatra kosa te hanova andray le rivo-baovao le vahoaka malagasy dia fantany ny ataony tsy olom-baovao reo fefa 10 taona ny teo noho izany alefaso ny eritreritra alefaso ny saina fa mahay miresaka ireo mahay manambitamby vahoaka ireo aoko tsika tsosodokan reny koveta sy zavatra marobe reny raiso ny fanomezana satria volantsika ihany reny fa amin'ny 20 volana mea ny atao ihany ny atao namana Abraham Razafy rehefa nareo ny tonga eo amin'izay solombavam-bahoaka ary inona ny mety hoe proposition hoentinareo anatsarana sy mety hoe anitsiana raha ny filazanareo anazy an'izay tsy mety efa voalazako teo ihany dia ny anisany olana amin'ity fitondrana ity dia tsy fantany ine le priorité na le hoe le priorité zany tsy fantany mihitsy hoe inona raha zany ny zavatra atao mba aroso ny vahoaka amin'ny etaetany sy amin'ny mahaoro ny vahoaka eto zany dia iresaka kely ny fandaniany pona izay ataon'io fitondram-panjakana io mitodika zany amin'ireny teleferiky ireny mitodika amin'ireny colisée zay natao eny amin'ny rova ireny mitodika zao amin'le
transport de troupe an'ny maramila malagasy efa nandoavantsika vola amina million d'euros nefa tsy tapopoka teo nakaizara reny fiaramanidiny reny efa nylan'ny malagasy voly reny afaka namoronana asa reny afaka mijerenany sosialy ny vahoaka malagasy reny io téléphérique io jerenany le bus plus eny de fa hita fa vitsivitsy mitaingina azy ary ny tombatombana zay ho atao amin'io téléphérique io de mbola avo noho ny vidin'ny fitangenana bus plus ny volaloha am'izany de izara zany ny tainginan'io téléphérique io nefa etsy andaniny raha midinareo eny akoron-drano andrefana mijanona 10 minitra eo nareo miteny marary tenda manahoana le environnement le vahoaka atsika mijaly ao anaty fofona mijaly ao anaty aretina fa nefa le mpitondra manarinary volary zavatra aitraitra no hitondrana fantany sy fanjakana ny zavatra hoentinay any amin'ny assemblée nationale zany de voalohany indrindra ny fametrahana ny tsindrim-peo eo amin'ny resaka ara-tsosialy manahoana ny resaka éducation eto amin'ny tany sy ny firenena ry zareo ministra ny zanaky ry zareo ane mianatra any ampita daholy izay mahatonga an zareo tsy miraraha n'io fampianarana eto Madagasikara io fa rehefa vitana hoe tsy mahazo mampiana-janaka any dafitsoa ny ministra sy mipitatana firenena ho hitanao fa ho tsara sy roborobo io université eto amintsika io ary hatramin'izao zao am'izosika miteny zao mitokony ane ny mpianatra ny université tsy homendry zareo le vatsim-pianarana zany rehetrarehetra zany zany de manahirana anay daholo hoe efa lalany zany ahoana moa tsy homena mpianatra amin'ny bourse raha ohatra indray iresaka momba ny fitsabona isika raha voakatsika ny lalàna hoe tsy mahazo mitsabo tena any ampitatsonko reo mpitondra reo satria isaky marary reo de evasanina any andafy daholo itsika vahoaka ihany miditra ao amin'ny asiera etsy be felatanana avoy lalàna ohatra ny fitsabona lasa mamirapiratra daholo reo hopitaly reo milaza aminao am'izany any namana Abraham Razafy ty zao de misy ka mampalahelo am'ireny CSP2 CSP1 reny reo zany de isitonanay ary hoentinay any amin'ny antenne merany amin'ny hoe teraka any amin'ny CSP2 ohatra le zaza malagasy na reny malagasy raha teraka tsisy fahasarotany moa zany le olona de vitan'ireo rasazy kely reo ihany mampiteraka azy kanefa rehefa tonga amin'ny fahasarotana efa tara loatra rasazy zay vao miteny hoe oeto any amin'ny hôpitaly lehibe le olona tokony hiteraka inona zavatra mitranga maty le renim-pianakaviana maty le anabavy kelitsika maninona raha atao fampitaovana ny reny CSP2 reny fa tsy lanilanina amin'ny aitraitra ny vola malagasy na aririna fotsiny amin'ny zavatra tsy mampandroso Monsieur Augustin Andriamananoro inona ny zava-baovao hoentinareo areo satria araka nambara teo raha malala fa ianareo efa maro anisa teo anivon'ny antermere-pirenena tamin'ny fepitoana voalohany tondrany Floratsoelina teny hoe zava-baovao any Abraham Razafa efa misy ane ny vina anasa ninga tamin'ny velorano Filompirenena tamin'ny velorano telo ambin'ny folo ary ankehitriny koa ny Henri Telo lehibe izay orena fampandrosoana Madagasikara tiako ngamba ny sy marotrana alay-panakely any iresaka amin'le resaka izy menadata io satria tsy de misy zavatra azo raisina loatra moa na tena hoe mitombona satria ohatra ny karazana inona moa tsy sanan'izany hoe ohatra malahelo kely any zareo amin'le asa soa atao amin'le vahoaka zany le fizarana kely vary kely tsinjo kely tosika fameno nariky vetakilo amin'ny mpanasalamba tokony tsy akarary anareo zany zavatra tokony mba hanao koa ianareo zany fahitako anazy de mba fifananana masina eny atsika satria io vahoaka io koa raha ohatra ka hosakana anareo daholo zay olana soa anazy angamany tsy de mety zay na ny filazanao reo sakanana ny mpitondra fanjakana mba tsy hampiana-janaka ny velany sy ny sisa everiko fa eritreritra ao samyrery zay zavatra zay fa za tsy mino hoe avy any amin'ny vahoaka malagasy zay eritreritra zay fa mba ny faniriny vahoaka malagasy de mba afaka hampiana-janaka ny daholo ny zanaka malagasy rehetra na ny ponina majinika eny amin'ny toerana iva aza de mba mety hanana ny antsoina hoe bourse scolaire afaka mandeha miampiana-janaka ny andafy ihany koa sika ka janontsika ngamba le farangisofina iny fa ianao miteny teo hoe inona ny hoe zava-baovao mba hoentina ny zava-baovao moa de mazava ho azy fa ny tena hoe fandrindrany mpiara-miasa amin'ny fandrindrina amin'ny fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna inona ny tiako aviana amin'izany zavatra tsapa kehitriny rehefa ohatra ka ny solombavam-bahoaka anankiray zany tsy mana-tsaina fa tsy ny hoe ndeha hanohatra sitsikera mpitondra fanjakana izy de lany amin'izay ny androny misy moa de
mandany andro eny aminay manjery iny manao tsikera sy ny sisa fa tsy de tena misy zavatra hoe hitany mivanga anakory eny fotony eny ary le vahoaka mahatsapa ny zavatra zay ny mahatonga ny vahoaka ankehitriny manao hoe hafa ihany ary tsara sy metimety kokoa raha toa ka hoe misy ny tena mpiara-miasa zany amin'ny solombavam-bahoaka zay miara-dia maro anisa miara-dia amin'ny mpitondra fanjabakana mpanasirana satria io ninona olazaitsika ny mpangataka tsy ho mafy noho ny mpanome mihitsy zany hoe rehefa misy zany ataoko hoe firaisapo amin'ny ireo fahefana androm-panjakana anankiroa reo de manao dingan-dava ary mailaka ny asa fampandrosoana zay ngamba ny Abraham Razafa mety afenao hoe ny tena zava-baovao de tsotra ny fanakaikezana kokoa ny eo amin'ny vahoaka sy izay misolo tena anazy indrindra ny fitondram-panatanteraka zany hoe ny zavatra hitatsika zavatra nisy teo aloha moa zany zavatra zany de hoe mavesatra ilay asa fampandrosoana ataony reny solombabahoaka eny fotony reny rehefa tsy ampy ho anazy zany ny tosika avy aty amin'ny fitondram-panjakana mahefa zay zavatra zay zany nataoko hoe anafaingana kokoa na ny eo amin'ny resaka hoe fanarenana amin'ny sehatra ara-tsosialy voalazany tao ny CSP sy ny sisa ngamba ny tokony meko anazy ny taremarika amin'ny resaka hoe fododrafitrasa raha ny resaka fahasalamana fa efa mba maromaro zay ngamba ny hopitaly manara-penitra napetraksika misy scanner misy radio ny CSP de mijanona ho CSP zany hoe misy ny ataoko hoe matériel de soins de première nécessité ny aminy fa rehefa misy ny fahasarotana hoe fandidina sy sisa de afaka manatona ny toera ary mamaipona amin'ny akapobeny ny fitsaboana eto Madagasikara de premier soin fa ny sehatra hafa moa angamba ny anabaviko ato anazava misimisy kokoa fa zay natao ohatra mitovitomba avy satria zay samy eo boribory tany voalohany ary samy ezaka zay ampandroso ny boribory tany io ary za mihitsy vitany zay maître Antarazafy Manatsoa raha ianareo no mahazo ny atao hoe majorité eo anivon'ny anteny miram-pirenena ahoana ny fomba entina ampandroso ny firenena iny mety atao hoe proposition de loi ny mety hoentinareo fanovana zany hoentinareo raha ohatra ka azonareo zay majorité zay lisy tsy hoe mety azo fa tena azo majorité ary possible zany sans candidat nefa tia mivondrona firaisakina ary raha misy koa zany moa manampy an'izay tsy ferana satria misy ny collectif koa eo anatin'izay fa ny zavatra misy hatramintsika amin'ny teny zao ke de fitaka silainga zay ny fitantanana ty firenena ty fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana fa nitsakitsahana lalàna misy ka raha zay zavatra fototra teny hoe zay mibazy ny fitondrana firenena no vohitsakitsaka atrany efa firy vola efa firy taona zay mbola mitoy zany fa nitsakitsahana lalàna zany ny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra hita daholo zany tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra zany ny tsy fanarahan-dalàna rehetra isan'andronandro tsika mahita ao anatin'izao tokony atao hoe pré-campagne zao no ahitantsika amin'ny fanararotam-pahefana rehetra fampiasana ny fahefam-panjakana fampiasana ny mpiasa-panjakana ianareo isan'andro tsy andrenesana hoe mamory sefim-pokotany boribory tany voalohany ary resantsika hoe mamory amin'ny gouverneur na ny nareo menada na ny olonareo any amin'ny fokotany hafa dia ny kandikam-panjakana mamory sy mamebaika an'ireo sefim-pokotany rehetrarehetra reo misy ny sasany any amin'ny chef district no manindry ary tena miteny mihitsy hoe ovaina ny sefim-pokotany boribory tany fa efatra manokana zao dia 24 nisany 21 mosa 24 sefim-pokotany tonga de novaina satria tsy tian'le candidat ny mpanjakana zany ve de zavatra mety ve zany zavatra zany fa nitsakitsahana ny lalàna zany maninona ao anatin'ny fotoam-pifidianana oatra zao misy olona daholo reo olona reo so ihany moa zany fa nanaovan'izao fitoriana nivon'ny tribunal administratif nanaovana sursis à exécution fa na misy ary zany satria rehefa mipetraka ny sursis à exécution tonga dia miato avy hatrany le note manalo le didy na note zay namoahany zareo namoahana ny nanalana ny sefim-pokotany rehetrarehetra io zany ny tiako tenena ao anatin'izay dia mbola mitoy ihany ny tsy fanarahan-dalàna satria tsika ao anatin'ny tany tsy tany tan-dalàna ka raha ohatra mirotsaka nandrotsaka candidat ny vondrona firaisakina dia ny ahazo an'izay majorité eo anivony antemera-pirenena anao ny fanarahan-dalàna aloha amerina ny fanarahan-dalàna aloha amerina ny Madagasikara ao anaty tany tan-dalàna aloha marobe ny lalàna tokony hovaina fa zay efa misy eo aloha mila ajaina
ny didim-pitsarana mila jaina ao anatin'ny tanytandalana zany izany tsy mampanara-dalàna izany tompona ndraikitra amin'ny fampiarana ny didy fanajana ny didim-pitsarana ny gouvernement takenareo exécutif tarihan'ny prime ministre fa ianareo no manitsakitsaka an'izany satria tsika ao anatin'ny tany tsy tandalàna ka izahay ao anatin'ny vondrona firaisan-kina dia ny amerina an'izay firenena malagasy ao anaty tany tandalàna zay ame asina ny vahoaka malagasy amevahana ny vahoaka izay mifidy azy ary tena ho solombavam-bahoaka hitondra ny tenin'ny maro anisa tsakanavaka zao matsy ny misy dia solombavam-panjakana araky ny voalazaka teo tsy misy mihitsy vahoaka tsy misy mihitsy solombavam-bahoaka avy any amin'ny lazaina fa maro anisa ireo miaro ny vahoaka raha nisy zany tsy ohatran'izao ny fahasimban'ny lalana tsy ohatran'izao ny toe-karena tsy tafiditra lalina ohatran'izao ny fahantrana mbola misy ara hoe apahan'olona mena fanampiana misy tena tsy omena mihitsy fa mivahoaka malagasy ray manontolo nefa fasahirana ny olom-patatra sy nykitrano an-trano ny avakavana ihany no zaraina tike zaraina n'izao sy zao rehetrarehetra any fanjakana fanomezana avany ivelany fanampiana avany amin'ny banque mondiale zavatra toy izany ataonareo fitaovana angalana n'le vato tsy mifon'le olona fa angalana amin'ny vato ary vidianana amin'ny fanahin'olona zany le mila hovaina Abraham Razafy fa raha zao no mitoy dia tsy hita tableau tsony Madagasikara ty tsy hita tableau tsony ary rehetra efa teneniko teo efa mahantra daholo fa ny tena mampalahelo ao anatin'izay dia hatramin'ny olona izay manam-pahaizana intellectuel miorooro tanteraka ary tsy mahasamy teny tsony tsy mahasamy teny marina mijoro satria tratrany migadra hinagagazo voantso any amin'ny bianco amoronana dossier any amin'ny paka amorenana n'izao rehetrarehetra zao rehefa tsy mety miaraka amin'le mpitondra fanjakana hitatsika zany nandritra ny fotoana nametrahana candidature ary anisan'ny olana ngezabe ny sedrany vondrona faisakiny zany satria raha 95 ny district nametrahana candidature 68 ihany no nyraisina teny anivon'ny CENI mbola nisy recours tany amin'ny HCCR tamin'izany noho ny antso-zay maro samihafa fandrahonana maro samihafa manjoan'ireny candidat reny misy ary solombavam-bahoaka perinasa tratran'izany ka solombavam-bahoaka perinasa efa hitatsika aoriana koa député fetra président groupe parlementaire tim ao anatin'ny hetsika mandritra ny fotoany mpifidianana filoham-pirenena natao sambodokotra sanatria ohatra ny tsolombelona nafatratra tao anaty camion satria zay ny baiko dia nitazomina garde à vue mba indritra ny folo volana nentina ao anatrehan'ny fitsarana tsy manaraka ny lalàna sy tsy manaja lalam-pandroenana sy ny lalàna mahakasika ny sombam-bahoaka zany ve natao hoe tany zany hoe manaja ny démocratie tsy mataty olona maneho hevitra sy manageza amin'izany resaka fahalalàna liberté fondamentale ny resako eto Abraham monsieur rakotatrana rehefa tonga eo amin'ny toeran'izay sombam-bahoaka izay zany anareo any amin'ny lafiny loi de finance initiale ny tianareo atakena kokoa raha izay ny filazana azy mamela ianao namana Abraham Razafy aloha satria nytenen'ny monsieur le ministre ato hoe mba manaova ozy ohatranay fa aza mialona le kovety dia mba hiteny aho hoe eny boribory tany fahatelo tompoko dia manolotra fampiofanana marobe izahay tahaka ny fianarana manao savony ary tiako milaza aminao fa mpianatra amin'izany dia efa misy manondrana n'izany vokatra izany amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa ny tetikasa maro tahaka ny permis pour tous dia manolotra vatsym-pianarana raetsy isaky ny tanora te hanaraka n'izany tetikasa zany izahay eo ihany koa ny tetikasa santé pour tous zany hoe fanolorana solonify ho an'ny vahoaka eny boribory tany fahatelo fa tsy manao kovety zay fa manao zavatra zany eo ihany koa ny resaka sécurité pour tous satria fantatritsika fa tsy vitan'ny fanjakana intsony ny mametraka le fandriam-pahalemany atao amin'ny firenena noho izany handray an-tanana ny fikarakarana an'izany ny vahoaka amin'ny fanofanana ireo tanora eny amin'ny faritra fantatsika fa marobe ireny officier retraité reny ary ireny no alainay hampiofana ny vahoaka ary hampandry fahalemana ny faritra eny boribory tany fahatelo misy ihany koa ny resaka sport pour tous izay kasainay hananganana équipe de rugby matanjaka iray satria eny amin'ny boribory tany fahatelo dia misy équipe de rugby 420 dia rehefa miresaka amin'ireo tanora ireo dia hoe andao isika anangana anankiray matanjaka
ary io ny aro voninahitry ny 3e arrondissement zany anisan'ny projet anay eny amin'ny boriboritany fahatelo eo ihany koa ny resaka éducation satria fantatray loatra fa maro be ireo zaza mandeha mianatra amin'ny maraina nefa nona ahoana moa ny andro sotsika amin'ny zavatra oatra zany ao anaty anoanana zany le zanakitsika no andeha hianatra ao anatin'izany koa dia mandroso zay le programme éducation pour tous izay efa manomboka raha-pitso satria maro be ireo mpianatra CEPE izay andray fanatevenana ny taranja frantsay ny taranja lazaolana izay ho tanterahany eny amin'ny karafaravohatra manomboka raha-pitso noho izany faly amin'ny teny monsieur le ministre hoe tsy mifidinay koveta sy menaka fa misy zavatra fa izay no safidiananay eo le loi de finance ozy monsieur Abraham Arazafy ny zava-dehibe ne zany de tsotra ny mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena hita zao fa somary nangingina ny eo amin'ny resaka fambolena eto Madagasikara na maro be ara niezaka nataon'ny filoha teo aloha dia mampalahelo satria le filoham-pirenena mihitsy eny teny andao amboly Artemisia fa avela ny vary nefa isika malagasy ngeka mihinambary ny 3 isan'andro zavatra oatra zany zany dia ohatrany mampatahotra hoe responsable ve ny olona mpitondra antsika ity sa ahoana mihitsy satria le vary foto-tsakafonao no atao ambany zavatra fa andeha amoly Artemisia ny resaka loi de finance sy ny rehetrarehetra zany rehefa mijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy mijery ny vahoaka io dia mety foana ary mila solomba-vahoaka samy joro mavita mandresy lahatra mandaa indrindraindrindra le resaka malety satria fatatsika ngefa misy zany resaka malety zany ao amin'ny assemblée ka izany resaka zany dia mila solomba-vahoaka tsy tia malety na tsy voavidy vola ary izany indrindra no natonga anay nametraka ny slogan iny tamin'ny hetsiky ny candidat zany 11 candidat no hoe tsy voavidy vola namana Abraham Arazafy solomba-vahoaka tsy solomba-vahoaka fa solomba-vampanjakana izay tsy mijery mety mahasoa ny vahoaka monsieur Augustin rehefa meno an'izy menadahy eto dia tsy ampy te fotsiny ngamba le souffleur pour tous sisa ngambany satria ohatra ny verina amin'le ady hetsika nataondrareo tamin'ny fotoanandro propagande zay nizahandrareo moa zany intaritana ny vahoaka tamin'izay hoe isariana ny sain'ny vahoaka zay hoe tsy andeha ho any amin'ny fifidianana satria zavatra hafa no tanjona tamin'ireny fotoanandrony zay satria marina fa mety ho zay ngamba no hitan'ny namako ato hoe mizara vatsy mizara fitaovana ho andreo marefo sy ny sarambaim-bahoaka zany le hoe candidat le candidat mpanjakana moa tsy dia azoazoko loatra fiteny anazy hoe candidat ny maronisy satria izay moa zany malaza anazy eto zany satria vondrikery izy io amina antoko politika maro de maro ao ny TGV zay antoko fantatritsika tsara fa antoko isan'ny lehibe sy matanjaka eo any koa ny vondrona ny Armada Mapara ny Upara ry vondrom-pikambanana maro TGV ny CSNR TMH ProNR IFI sy ny maro hafa ka ireo maro anisareo zany amiko dia samy mitondra ny anjara brikiny daholo zany amin'ny asa izay eny fotony zany ao ny manao ny asa sosialy ao ny olona zay manampy ny olona mpiarabelona tsy afenina fa izay eo amboribory tany voalohany zao dia manao cours gratuit ho an'ireo ankizy zay manala fanadinana ao amin'ny taranja matematika ny taranja SVT ny taranja langue vivante sy ny sisa ihany koa fa tsy ho tantarahina sy ho dradradrainy etseroa zany na ny mpanala BPC zany na ny mpanala baka zany dia omena cours gratuit afaka mandalo any QG nareo raha ohatra ka manana olona ny premier arrondissement fa zay tsy manavaka tsy voatery hoe mpiatrika anivon'ny antoko ihany dia fa rehefa zanaka ny malagasy dia misokatra ny fampiofanana zany ka ohakantsika tsy dia tena ho irona zay natoko hoe mba tokony efa anana fahamatorana amin'izay nareo zany hijery hoe mba mijery avo akaritsika avo kely le débat zany hoe misy vina eo fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ary manana diditsika zay tompona andraikitra politika zany hoe ahoana ny roso itsika makany satria ny asa fampandrosoana zany tsy napandrosoana atoko anankiray na ao anatin'ny fitondrana fotsiny ihany fa
araka nyvoalazana atao ray aman-dreny ny firenena filoam-pirenena satria novidiny malagasy rehetrarehetra ary ny vahoaka malagasy ny fototrafitrasa zay napetraka lalam-pirenena sy ny hafa sy ny sisa tsy natao hoe ity tsy azo andehana amin'ny mpanohatra na ity natao an'ny malagasy io ary tsy mialonjafy eo ny vahoaka malagasy miteny izy teo hoe ny vokabary ngambany tsy tokony mena azy ny statistika faraparana fa tatoato de efa niena ny fanafarana ny vary avenevelany satria efa nitombo zany ny vary izay vokatra eto toerana mazava ho azy mbola tsy tena feno zany fa mandeha miandalana io any amin'ny fahavitana tena ara-tsakafo zany raha resaka vary no dinihana ary misy ny zavatra ezaka ataon'ny fitondram-panjakana am'izany na famatsina ny zezika ho an'ny tatsara zao efa misy tetsikasa zao any nivo ministera ny fambolena izay angalana ireo karazana ataoko hoe akora fototra avy ato amin'ny orinasa Ambatovy zay anao avadika zezika de ho alefa amin'ny vidiny tena mirary sy mora ho an'ny tatsaha misy ary moa no zaraina tosika ihany koa zavatra io betsaka ny zavatra mandeha moa fa zany hoe tsy voatery ho hitany zareo zany amin'ny aino manjery satria rehefa tratran'izay solomaso ny fanoherana zay ny fomba fijery de tsy de mahatsapa tsony an'izay le ezaka toa ny fototram-panjakana zay fa miany vahoaka ny fototram-panjakana na ny fametrahana na hoe ny fototrafisa fotony zany na ny hoe fiaina ny fahasalama-bahoaka sy ny any zany azo atsaraina daholo zany zavatra zany ary ny resaka fampianarana ngamba ny mba afaka mamijery ny sary koa sika efa mbany amin'ny toeratsekoly lavitravitra any azao voainga ny hitako tao mba manana kely ny fanamina mba mahazo kely ordinateur mba mahazo sekoly manara-penina ny zana-bahoaka fa ngamba tsy de tazany zareo zany fa mba isy ny fotoana mba mijerijeriva amin'ny voikalam-pifandraisany internet ihany na ny vaovao fa aza de varinareo fa misy zavatra mivoatra eto amin'ny firenetsika rahalahy maître Ianitra Razafy solombavambahoaka tonony ahoana ao anatin'ny legislature manaraka eo ao anatin'izay orinan'izay fifidianana izay miaino ny resaka eto manko lasa mirona kokoa makany amina resaka hoe exécutif avetsika fa ny asana solombavambahoaka mihitsy ny tena tiako eviana manahoana indray hoendrika izay solombavambahoaka ao anatin'ny legislature manaraka izay moa zany izay solombavambahoaka perinasa avy aty amin'ny fanoherana député Tim moa zany tena raha zay ko eto miampy amin'ireo solombavambahoaka izay miaraka tamin'ireny itsika fotsareny ireo ny tena manao ny asana solombavambahoaka marina ny asana solombavambahoaka marina raha mihaino azy mirahalahy eto de ohatra ny diso ny fandraisan zareo satria lasa fifaninanana asa sosialy any boribory tany misy azy tsirairay avy lasa ifaninana amin'ny fitondram-panjakana ifaninana amin'ny fahifanam-panatanteraka hoe hanao an'izao ary solovaika ny akalana zay zavatra tsy vitan'ny commune ny asana solombavambahoaka voalohany indrindra dia fanaraha-maso ny fahifanam-panatanteraka ny gouvernement contrôle et suivi du gouvernement ka eto zany de zany teny foana mieux placé satria nanao ny asany tena mahasolombavambahoaka nandritra n'izay fotoana na solombavambahoaka anazay mandat anankiroa de tena nanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ary ny tsikera zay ny dikany tsikera ary fanina ny fahefana mpanao lalàna tsy manao lalàna fotsiny izy mandany lalàna izy fa manara-maso indrindrandrindra ny asany atao fahefana mpanatanteraka narahanareo araky ny tokony ho izy ve ny loi de finance na rectificative na initial ny profo mivaingana dia ireny tatitra ataony cour des comptes reny ireny tatitra ataony mpanara-maso hafa société civile mitsikera manaraka miaraka aminay nge reny ny zavatra tsy mety amin'ny fanatanterahany ny loi de finance iny zany de natao boky be ho an'ny lazaina fa solombavambahoaka maronisa le solombava-panjakana tsy any akory na mamaky sy manokatra an'ireo boky reo ary marina fa matevina be izy fa tsy misy maro anisa tsy mahay mamaky an'io loi de finance io ka raha ny tany ianao androany hoe ahoana ny makasika ny lalam-pirenena simba reo misy volanke natokanao an'izany nisy volanke nindramina tany amin'ny firenena maro samihafa mpamatsy vola avy any ivelany nanaovana ratification teo anatrehan'ny antemera-pirenena fa tsy tanteraka zany satria tsy misy solombavambahoaka manara-maso an'izany izay ianony zareo fa lazaina fa zay miteny de mpanohitra daholo de satria rehefa mpanohitra miteny de tsy raisina le izy tsy raisina ny soso-kevitra sy ny tsikera tsy afaka manitsy an'izany lalana diso zany de normal be raha simba daholo ny lalam-pirenena rehetrarehetra tsy tafarina hatramitsika miteny zao samy be deaibe nibetsaka ny mpitondra teo ny fanesy teo fa samy mba nisy ny raisina daholo nahavita farafaratsy ny kojakoja
ny lalam-pirenena na zay lalana itondreny vohitra fotsiny aran-dresako eto manala baraka ange zavatra misy satria tsy mainy asa n'le solombavam-bahoaka fa lany andro manaso azy sy misolelaka somary tsy te andatsa moa za fa maro amin'ireo zao tsy nahazo mandary tsy miverina kandidat tsony kanefa nanao ny entso zavatra niaro le fitondram-panjakana iresaka fotodrafitrasa zay nataony zareo tsy manaraka mifenitra ngeny arakany akamaroan'le izy ay fait d'annonce fotsiny miteny hoe misy kanere misy an'izao mbola maty lava ary mbola andoavam-bola be zay tsy takatry le vahoaka namorona asa inonareo teto ny kely nisy arankatina daholo ka hoy aho hoe asana solombavam-bahoaka daholo zany manaramaso ary rehefa mahitany tsy mety zay de tsy maintsy nitsokera be loatra ny zavatra tsy lavorary manaraky ny lalàna zay anjara asa ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka lasa mpanao lalana daholo ny maronila zay nafa maronisa solombavam-panjakana lasa mandroaka fako manasa lamba eny amin'ny bassin satria mbola tsy fantany hoe ina ny asany mahasolombavam-bahoaka tsy zany ny faninanana mila mampiseho mihitsy hoe solombavam-bahoaka zany dia ampianatra nle vahoaka hoe ny anjara asany voalohany aloha dia tsy zarazara zavatra mety misy zavatra azo zaraina hoe tena masahirana le vahoaka fa tsy lara-pamehany zany azo atao zany fa tsy ino no andao entina tena hoe ino no andeha isotomana ny vatony olona fa le anjaran'le tena hoe andrasan'le vahoaka de hoe tena masolo tenanay tokoa ve anaramaso n'le fahefanam-panatanteraka tokoa ve ka rehefa manaraka ny manaramaso ny mpanatateraka dia nanyresaka fizarana an'ireo zavatra vatsitsiny zao hoe sinsisareo mba zaraina aradrariny mahazo daholo ny rehetra misitraka andrany daholo solombavam-bahoaka ton'ny ahoana no fidinina amin'ny legislature manaraka io solombavam-bahoaka afaka hitondra ny feon'ny vahoaka eo anivon'ny anteny mera-pirenena solombavam-bahoaka mahalala atsakany sy andavany ny faritra izay soloany tena ary solombavam-bahoaka vonina hijoro amin'ny tombotsoa ambony ny firenena tombotsoa ambony ireo vahoaka izay nifidy azy fa mba te hiverina kely koa any amin'le hoe asa soa zay natao zany eo amin'ny boribory tany fahatelo no resahana zao fa eraky Madagasikara mihitsy eny ny nosahan'ny atoko ARB satria mahatsapa fefatena latsaka lalina le vahoaka ary karazana plan de sauvetage zany no natolotra io ho an'ny vahoaka zany hoe fampiofanana izany eny ahafahan'ny vahoaka mamorona asa ho an'ny tenany ary alasana azy autonome fa tsy etehitra tsony satria misy kolotsaina zay napetraka ho vahoaka le lasa zatra tolorana zany le vahoaka miandry hoe ho avy eo indray ny anina izara zao ho avy eo indray ny vary ho avy eo indray menaka ka izay indrindra ny natonga nay andray andraikitra eto amin'ny firenena hoe andao afahana mihitsy ireo vahoaka ireo amin'izao fahoriana sy fahantrany zao ka ampianaritsika mamorona asa ho an'ny tenany namana Abraham Razafy eo amin'le resaka asa sosialy vao resaka teo izay fa eo amin'le andraikitra nareo ihany koa amin'le fanaraha-maso ny asan'ny gouvernement eo amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatateraka zany de eo amin'le resaka loi de finance indrindraindrindra ohatra hoe vola ohatry ny ahoana no atokantsika ohatra any amin'ny resaka fambolena vola ohatrohatry ny ahoana no atokana any amin'ny resaka fampianarana amin'izao fotoana zao zany dia mahagaga mihitsy satria na bourse le mpianatra any tsy voaloha ohatrinona loatra zany no vola atoka amin'ny fanjakana io ho an'ny éducation eto Madagasikara so sanatria lany ampidonan-draharaha fotsiny amin'ny karaman'ny mpitantana amin'ny carburant amin'ny ticket carburant amin'ireny fanilo reny na ny crédit tellement zay amenandry zareo de tokony jerena zany hoe so de tokony idina koa ny robinet an'ireo mpitantan'ireo satria vahoaka miafy nefa ry zareo migalabona ary miadana be eo nefa ry zareo anie no mpiasa raha ny tena izy satria ny vahoaka no patron nefa aizy ianao mahita le patron indray ny mijaly eto Madagasikara ry zareo mandeha 4x4 V8 daholy tsy mijanona manao va-et-vient eraky Tananarivo ny ankizy aterina amin'ny fiara-panjakana na izany ara de efa tsy azo ekena amin'ny fitondrana tandalana satria ilay ministra ohatra ny nomena amin'ny fiara fa tsy mivady aman-janana ary rehefa mandeha manao
asa tsy asa-panjakana zany de tokony tsy entina manao vendredi joli ohatra reny fiara reny na entina mandeha akoatriny ny asa zay de manana sosikevitra mihitsy satria teo aloha de nisy izany garage administratif izany manana 4x4 raha ohatra eo amin'ny 5 eo fanjakana ao amin'ny garage administratif ary ministra nanana fiara ary zareo fa voiture légère no nentina rehefa andeha tourner ministra de manao demande hoe andeha tourner ministra fa manao demande mba mila fiara tsy mataho-dalana anankiray de avoaka iny fiara iny de lasa izy mandeha tourner da avy eo aterinao aloha izy atao ny entretien voaraka tsara ny entretien dia mandray fiara kely indray ministra rehefa andaniny pony reny zany de tena mampalahelo anay mihitsy satria le vahoaka miafy le mpitondra zany de miadana galabona manao fiainana be nefa isika vahoaka amin'ny patron ary tsy vitan'izany fa le asana mena ny endreketany any tsy vita satria ny sécurité ny famoronana asa ny fahefa mividy rehefa tsy tafita ny mpitondra am'ireo lafin-javatra telo zay dikan'izay de nandamoka ny asa tsy vita le mission nomeny vahoaka azy eo zany de misotona ny saitsika hoe mbola tokony hoe ampiadanina ohatr'izao re mpitondra reo nefa le asa zay nometsika azy de tsy vitany araka ny tokony ho izy namana Abraham Razafy. Monsieur Augustin Andriamananoro, mety ahoana ny hoendrika izany solombavambahoaka ao anatin'ny fiam-potoana hiasana manaraka eo izay satria nisan'ny voaresaka teo amin'ny fanangatanana fotsiny vesa mety ahoana izay endrika izay? Ny hoe endriky ny solombavambahoaka afaka hiasa ao anatin'izany hoe fiam-potoana nametrahany ny vahoaka fitokisana amin'izany dia olona hijoro aloha voalohany indrindra amin'ny famarinana fanetretena indrindra fitiavana ny tanindrazana olona anakaiky ny vahoaka io ary mahafoy na ny fotoanany na ny oentimanana anasoavana ny mpiarabelona satria fitokisana napetraka taminy tsara toerana nga maramina teny Abraham fa nivolazany teo ary mbako manana ny teny izy menada hoe ny vahoaka ny tokony patron za de mametraka an'izay ary rariny de rariny tokoa raha ohatra ka misy ny tamberina ndraikitra tsy maintsy eo amin'ny vahoaka io tsy tokony ho tompona mangatakata ny vahoaka malagasy raha ohatra ka nametraka ny fitondram-panjakana ary ny solombavavahoaka ny Madagasikara no tokony ho mpanara-maso filaza teo hoe arofanina mijery ny mambary toerana izay fitokisana napetraky ny vahoaka malagasy tamin'ny mpitondra izay izany hoe rehefa solombavavahoaka ny Madagasikara milanja n'iny samboady iny ianao de tadidio fa asa fanompoana ary asa masina velorano ataonao amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fanompoana ao ny firenena tokony hanaja ny lalàna ianao zany tokony hanana fitondrantena mendrika ianao tokony olo marina tokony tsy hanana fitiavatena tsy tokony ametraka koa ny hafa ho zanak'ala hafa fa raha ohatra ka mivoaka malagasy no sanatr'in'izany hoe ho tompo mangatakatiny amin'ny zavatra rehetrarehetra voatery tsy maintsy ianao nga mamalala ny ianao hoe isy ihany zay ny hoe fisotomana lakolosy ho ataony ny vahoaka amin'ny olom-panjakana reny maso amin'ny asan'ny ampanatanteraka hoentinareo zay andraisandraisina fa izay andrarany ndraikitra zay araka ny voaizaka teo hoe anamora kokoa ny asa de tamberina ndraikitra ny fametrahana fitokisana amin'ireo solombavambahoaka zay tena isolo tena anazy hiara-iasa amin'ny androm-panjakana mahefa anatanterahana reny velorano na vina-pampandrosoana rehetrarehetra iny fotony reny zavatra ireny fa tsy hoe solombavambahoaka andaniny androny fotsiny hitsikera na andeha anohitra botolo fa tokony anana anjara biriky izy amin'izay arofanina hoentiny amin'ny fanarahana ny asany fanjakana mpanatanteraka izay zavatra zay volom-bahoaka zany ary eto angamba ny diso ny filazana hoe misy solombavampanjakana za mihevitra fa mety fomba fijery ny ranam-bavikato zany fa tsy afaka isolo vava ny fanjakana mihitsy
zany solomavam-bahoaka izany mitondra teny ny olona ny fidy azy izy ary ilaza zay marary ny olona ny fidy azy izy zay menadamo eto Antananarivo renivohitra miboribory tany voalohany iarana malala ny olana fototra raha iny miboribory tany iny angambany raha ohatra ka misy asa tena tokony ataon'ny fototram-panjakana na ny fotoran'ny solomavam-bahoaka dia ny fahaizana miara-miasa amin'ireo fotoranam-panatanteraka mba hisy fiatraikany mivantana eny amin'ny mponina zany zavatra izany. Eo ny olana tsy fandre-palema araka voalazanareo teo, misy olana koa eny amin'ny fiakaran'ny rano, ny loto sy ny zavatra maro rehetrarehetra. Zany zavatra zany tsy maintsy atao asa vatitrano zany, tsy vita raha tsy fanakonana ary ifanomezan-tanana zany, tsy ampy ny fitsikarana na filazana etseroa fa mila mandray ny andraikitra ary mifanometanana ny fanefana-panatanteraka izay misolo tena any koa ny fitondram-panjakana eny fototra dia ireo azo lazaintsika hoe ben'ny tanàna na ny olom-boafidy isan-tsokajiny avy dia anjara solombam-bahoaka ny Madagasikara zany no miara-miasa aminazy ireny manao tantsoroka ao tena vahaolana fa tsy ho fototry ny olana eny fotony. Maître Ranitra Razafy Manantsoa atao hoe antoka anankiray amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fisiana famarina toerana ara-politika, stabilité politique no resahany eto mety vonina iroso any amin'izany hoe apaisement zany ve isika sa tena tafiditra ao anatin'le tontolo politika mihitsy ny fisiana zay hoe majorité mety hoe avy aty amin'ny mpanohana, mety hoe avy ary amin'ny mpanohatra nenenevon'ny antenera-pirenena. Ny resaka apaisement politique na ny stabilité politique dia tsy avy aty amin'ny fanoherana no mahatonga azy. Le fomba fitondrana mihitsy no mahatonga an'izay instabilité politique ary tsy siny apaisement politique, tsy fitonina politique. Satria araka ny teneniko hatrany am-pendohana ho iaho hoe le filoham-pirenena misy angeka filoham-pirenena ho an'ny ampaha-malagasy ary mijanona ho lehibe ny vondrona politika. Hitantsika zany amin'ny zavatra rehetra izay ataony na ny loko entiny ohatra ny kravaty ataony namana io. Hita zany ampisehoany an'le voaka malagasy rehetra hoe izy dia filoham-pirenena ny ampaha-malagasy fa tsy ny rehetra voalohany zay. Faharoa, ny tsy fanomezana vahana ny fanoherana kanefa ny fisian'ny fanoherana no mahastable ny fanajana sy fanomezana ny zony fanoherana no mahastable ny fitondram-panjakana. Ny fanohen-kevitra ngeka hitantsika fa tsy azo atao zany zay manao hevitra rehetra dia sakanana na bomba lacrymogène zay mieritreritra fa amory vahoaka. Solombavambahoaka mitenen'ny lalàna no manery ny solombavambahoaka dia anao tatitra. Izao manokana solombavambahoaka lany tao boribory-tany voalohany fa rehefa lany solombavambahoaka ianao dia solombavambahoaka Madagasikara. Rehefa anao tatitra dia ao anatin'ny boribory-tany voalohany no voalohany tiako anaovana tatitra fa sakanana tsy mahazo manao zany. Tandro filaminana marobe hitantsika ireny dispositif militaire tsy mbola nisy ohatr'izany ohatrany hoe en état de guerre Madagasikara, Tananarivo namoahana blindé 4000 éléments manerana n'iny analakely rehetrarehetra iny eo amin'ny Parvinge ka premier arrondissement namany atsika io raha ohatra ka ohatra ka mieritreritra fa hitantsika zany fa rehefa mianao anazy amin'le resaka hoe asana mahasolombavambahoaka mihitsy dia à côté de la plaque satria le asana solombavambahoaka mihitsy mbola tsy fantany zany dia gaga be mianao eto tena za tsy miala tsiny fa miteny anao hijoro amin'ny famarinana fa ny dikan'izany tsy nisy nijoro tamin'ny famarinana mihitsy ny le ao amin'izao fotoana zao ary hita zany dia anao zany manamarina an'izay ny teny anao fa hitena solombavambahoaka hitondra ny teny vahoaka tsisy nitondra ny teny vahoaka angeta hoe raha ny eniny vahoaka izy ka nitondra teny vahoaka ianareo rehetra rafi-panjakana rehetra filoham-pirenena antemeran-doolona ny antemera-pirenena ny gouvernorat ny akamarony ny ben'ny tanàna hatrany amin'ny sefim-pokotany ka mitovy loko daholo fa inona ny zavatra vitanareo tao anatin'izay, inona ny zavatra positif hita tao anatin'izay. Anjaran'ny vahoaka no mandanjalanja hoe inona zany zavatra lazain'le namana tsy izany ka raha ohatra ka resaka apaisement politique tsika tsy miankina amin'ny fanoherana zany. Zay nge tsy manana zo aneo hevitra kory anao tatitra kory amin'ny mahasolombavambahoaka tsy manana fahefanana manana moyen ahafana manatanteraka mivinanareo
ao am-pelantananareo daholo ny fitaovana rehetra moyen rehetra fa tsy ianareo mampiasa ny lalàna tsy ianareo mampiasa ny solombavambahoaka zay lasa solombavampanjakana averiko foana zay tena solombavampanjakana ny misy ao porofo anankiray hoetiko anao Augustin Ndriamananoro nosakanana tsy navelana nanao ny motion de censure iny antimera-pirenena izy no nanakana an'iny niala tany amin'le filoham-pirenena prime ministre tany amin'ny QG nareo zavatra voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana zany afaka manao motion de censure lazaina indray fa manonga-panjakana ny fanongana-panjakana ny fanaovana motion de censure zavatra anjara asa ny solombavambahoaka ange zany lazaina indray fa tokony hanao rencontre ny gouvernement sy ny solombavambahoaka fotoana anankiray anaraha maso ny ametrana fanontaniana amin'ny gouvernement dia nosakanana indray amin'ny fomba kolaka aloha tsy asiana mihitsy aloha aloha mihitsy tsy asiana mihitsy ny fionana amin'ny gouvernement dia arovana ny gouvernement ao anatin'izay ka raha mbola izany no eritreretina apetraka ao anatin'izany antemera-pirenena zany dia diso tanteraka hoe aleo samy mitovy loko fa Tananarivo renivohitra vao vopitaka tamin'izany loto fahasimbana fantrana insécurité Tananarivo renivohitra nefa zany no nentina naovana fampielezan-kevitra hoe aleo be ny tanàna mitovy loko amin'ny filoham-pirenena no apetraka eto Tananarivo potika izy io fanarenana anazy mbola asa be ho an'izay be ny tanàna manaraka eo Kotarjona mety ahoana ny endriky ny législateur manaraka eo mahakasika n'izay resaka toy izay hoe resaka apaisement tsy voatery amin'ny resaka politika ihany fa amin'ny resaka sosialy ny resaka ara-toekarena ny tiako lazaina aloha mikasika ty fifidianana solombavambahoaka ty dia ile caution izay nakarina ya ministre mbola tao anaty gouvernement tsara tamin'ireny zany hoe isan'ireo olona nanapaka an'iny fitsipidalao iny zany ministre izay miaraka amintsika eto ankehitriny iny zany dia tiako milaza fa fanilikiliana iny ary fanavakavahana ireo malagasy tsy manana enti-manana entina irotsaka amin'izany fifidianana izany ataon'ny olona any ambanivohitra aiza moa ny ahita vola 20 tapitrisa ahafahana atao caution ka ahafahany irotsaka ho candidat solombavambahoaka nefa mba manany feony ihany ene reny malagasy reny mba tiany akarina ao amin'ny anteny mera ihany koa ny feon'izy reny ka ny zavatra iseho zany aloha dia anteny mera ny vola zany io anteny mera ipotre io ary tsy tena représente ny malagasy amin'ny lafivalon'ny nosy satria misy ireo voilikilika ary misy ireo vaosakasakana tsy afaka andray anjara amin'izany fifidianana izany Monsieur Augustin Ndriamananoro fonina amin'izay apaisement zay ve nareo amin'ny resaka politika sosialy ara-toekarena ny apaisement moa dia iny araka ny voalazantsika teo hoe sy anacte personnel avant tout zany hoe miainga amin'ny tsirairay alohany atongavantsika ny fatonina io tsy misy hoe on peut pas décréter un apaisement tsisy hoe namoaka didy fa tonga ny fitoniana dia miainga amin'ny tsirairay aloha ary indrindra eto dia manasa ndrareo vondro ny fanoherana koa satria io koa hoe ny vitsy mikitra ny rero ny fitenenana rehefa ohatra ka ny andro tokony ny andro ndrareo tsisy atao fa tsy ny hoe mandeha hitarika ny olona ho any amin'ny fandrafesana sy ny andeha ifampiantsy amin'ny fitoram-panjakana mazava ho azy ho sarotra ny atongavantsika amin'izany hoe fitoniana zany fa rehefa ohatra ka tonga saina ny tsirairay hoe ay ve zany ny asa fampandrosoana ty Madagasikara ty dia anjara biriky ny tsirairay no ahafahantsika manateraka ny zavatra aina mety moramora ihany kokoa ary mila manaiky ihany tsika fa misy mitondra eto amin'ity firenena ity ny fanekena sy ny fanajana ny atanatohatra eo amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra dia isa mitondra atsika amin'izay fitoniana ny apaisement zay rehefa ohatra ka ajaintsika ny mpitondra satria io aloha napetraky ny vahoaka amin'ny fotoam-piasana misy azy dia efa zava-dehibe anankiray zay contribution zay fa anjara biriky lehibe zay entiny ka za miny fa efa mba betsaka ihany ny ataoko hoe ny expérience nataontsika teto zay tsy misy manana tombontsoa itsika angamba hoe mbola isy korotana na crise politique eto ary matoantsika mbola atreto jereny zao tontolo zao hoe endrika fa lasa modely fakatahaka Madagasikara amin'izany hoe fifandimbiasa pahefana milalana fifidianana zany dia tsara tohiza zavatra any jereo hoe zavatra mitranga ny Afrika
zavatra mitranga hitantsika nany Sénégal na ny teolotana Côte d'Ivoire na firena maro any Mali dia korotana rehefa misy ny fifidianana ny zavatra misy tany Gabon teto Madagasikara isoran'Andriamanitra ary isorana ny fahamatorany tsiraray fa efa intelo ngamba ny sesy zao fifidianana filoham-pirenena le manisy ny fitoizam-pahefana inoko fa ny fahetantsika amin'izao firosoana amin'ny demokrasia fa merenana fihefanany fotony amin'ny vahoaka de efa ny zavatra anankiray mitondra amin'izay apaisement zay zavatra zay ary araka ny voalazako teo hoe on ne décrète pas un apaisement io tsy ny fotoram-panjakana akory ny amoaka lalàna androany de hoe tonga amin'ny fitoniantsika fa kosa ny tsirairay tsara sitrapo rehetrarehetra dia ignoko fa manana didy andeha amin'izany hoe fitoniana izany ary ny faneo-kevitra malalaka toy izao ao anatin'ny firalaina tanteraka zay ifampiarako an'izy menada dia efa anankiray singa atongavantsika amin'izany hoe fitoniana izany zavatra zany oka zay le fiantsina ny fandranita na fampiadiana fampisaraham-bazana sy malagasy ny fitenenana fa filoham-pirenena de vazaha sy ny sisa mba oka mba ho ajantsika fa fanavalony lasa zavatra zay matoy izy ny fidin'ny vahoaka malagasy angamba efa tantara mivalina zavatra zay oka mba anantsika fahendrena sy famendrehana amin'ny fanajana ny mpitondra atsika zay angamba no azoko lazaina Andriamatoa Abraham Razafy kasitraka tompoko miresaka apaisement ianao Abraham miresaka filoham-pirenena no zavatra tiako sariana ansaina hoe le filoham-pirenena zay misy amin'izao fotoana zao de tena tsy azo lavina fa vazaha zay no antony tonga ndreo C11 tsy nandray anjara tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena reny zay no antony tonga ndreny hetsika fotsy reny ka filoham-pirenena lazaina fa filohan'ny malagasy rehetrarehetra de hitantsika fa filoham-pirenena eny ampaha-malagasy kanefa koa zao filoham-pirenena amin'ny traité miteny hoe mivovo amin'ireo vahoaka zay lazaina fa manohitra azy na mitsikera azy de filoham-pirenena toy inona moa zany mampitovy an'le vahoaka ho mitovy amin'ny inona moa zany ahoana ny signe apaisement amin'izany zavatra zany ary zay no natonga anany teny foana hoe tsy miankina avy aty amin'ny fanoherana fotsiny zany resaka apaisement politika zany na apaisement tout court fa resaka sécurité koa ao anatin'izany sécurité alimentaire sécurité amin'ny santé sécurité amin'ny fampianarana sécurité amin'ny fahasalamana tsy misy azon'le vahoaka malagasy anke zany mpitondra fanjakana no miahany zany ka raha ao anatin'ny fahantrana izy ao anatin'ny tsy fahafahana mitsaboly ny teny izy ao anatin'ny tsy fahafahana mampianatra zazy izy ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka isan'andro san'andro fa ty olona ry von'olona ry noho ny insécurité eto andrenivohitra ange zany efa tena lasa ohatrany hoe banal mihitsiny maika fa any amin'ireny toerana rehetra tsy tena lavitra andrina hoe tsy misy mpitandro filaminana miahy fa mpitandro filaminana eto de mpitandro filaminana atao hiaro an'le fanjakana sy anafay anasazy sy anakana anetsika ny fanoherana ka raha ohatra ka resaka apaisement zany resantsika atsika amin'izao fotoana zao de hitatsika eo anivony antemera-pirenena fa na ao anatiny anivony antemera-pirenena raha de misy ny instabilité institutionnelle misy reny farany teo reny inge zavatra nitranga nateo anivony antemeran-dola nateo anivony antemera-pirenena misy ny coup d'état institutionnel ao anatin'ny fanjakana ihany no manao an'ireny nefa olona mitovy loko amin'le mpitondra fanjakana reny natao an'ireny fomba hafahafa manitsakitsaka ny lalàna ary mampiasa ny rafitrim-panjakana rafim-pitsarana moa zany na fitsarana avy malalam-pandroenana ho fitaovana analana olona sy anaovana an'izay coup d'état institutionnel zany ahoana ny signe ny stabilité politique kanefa tsy afaka mandroso ny firenena raha vao misy ny instabilité politique ka manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany de tsotra ihany zavatra tenenay hoe fanajana ny tany tandalana fanajana ny lalàna fanajana ny didim-pitsarana ary fanajana ny voalaza anaty lalam-pandrenana ho an'ny rehetra hatramin'ny rafitra fitsarana HCC zany fa manjary ny any ivelany no lasa mibaiko sy mampanao ny zavatra tsy fanao de hitatsika foana zany amin'ny tsy fandehanany raha rehetra amin'izao fotoana zao tsy misy afa-tsy tany amin'ny fampiasana hery sisa no entina hitazomana ny firenena sy hitondrana firenena maly androantsika mahita ange mpianatra mitaky borsa de bombe lacrymogène setran'izay isika isan'andro san'andro mahita fitakiana etsero fa tsisy to reny
vao tamin'ny premier mai tsika nahita tsy mahazo mandeha en place ny 13 mai ny piasa nefa fetin'ny piasa makalaza ny isa taona misy an'izany fa tamin'ity taon'ity tsy azo andehanana tsony eo amin'ny toerany eo amin'ny parvis fa lasa mpitandro filaminana no mampiorory sy mandrahoana ny fahitana reny blindé reny fotsiny hoe fetiny asa ve dia moana blindé ny piasa kanefa misy zo zay tsy vitany le fanjakana le mpitondra fanjakana ao anatin'izay farany misy ny atao hoe défaillance de l'État satria rehefa tsy mahomby ny mpitondra fanjakana ny gouvernement ny exécutif dia lasa le solombavam-bahoaka ny lasa misolovaika any akalana manao ny asany zany mampiazakazaka azy manao ny asa social be dia be io fifidianana no atrentsika fifidianana solombavam-bahoaka fa lasa miady anao ny asa zay tsy vitany fahefanam-panatanteraka sy mibe ny tanàna zao a ireo candidat mpanjakana tiako anampiana angamba amin'ny voalazan'ny maître teo dia le resaka fiandranam-pirenena tsy vazivazy zany resaka fiandranam-pirenena zany satria maro be ny malagasy nanolotra ny ainy ho an'ity tanindrazana imbonanyity ary raisinay ho tompona andraikitra eo anolohan'ny tantara ireo androm-panjakana isatsokajiny izay namerina indray ny mpanjana tany eo amin'ny fitantanana ny tany sy ny firenena. Misy anampiny monsieur Augustin Andriamanoro an'izay resaka apaisement izay eto any dia efa somary azontsika taratra ihany le izy hoe raha tena fitoniana marina ny davintsika mba tokony fomba fijery raisana ho an'ny fampandrosoana nyity Madagasikara maralatsika ity any angamba ny tokony horonana fa lasa mbola alaim-panahy foana ny tsirairay lasa mandeha any amin'ny fafa satria raha hoe ny filoham-pirenena zany angamba ny izy no malagasy tokana afaka isolotenan'ny Madagasikara amin'ny fivoriana raisam-pirenena ka raha ohatra ka isika ary ato anatiny mbola miezaka manao fiantsina hoe tsy mahasolo-tena malagasy fa malagasy sasatsasana na hoe alaim-panahy mihitsy hoe tena vazaha io a tsy ho tonga amin'ny fitoniana mihitsika mila fanetretena ary mila fahendrena ihany koa za zavatra zay hoe raha zay tolona ny eritreretanareo entina nasavozorina ny saim-bahoaka zay a nitondrana lanjalanjana soflera irana Tananarivo ilazana fa vazaha le mpitondra fanjakana nitondra antsika nakaiza moa izy tena hoe napetimety ny social-mbahoaka ve zay sa hoe napiakatra ny arika fanao be angamba ny akorotana ary tsy ny fitoniana ny tongavan'izay zavatra fa tokony mba ho avalintsika zay dia zay natoko hoe andeontsika mba hijery pejy vaovao ihany indray anoratra tantara satria tsy hitako zay tokony hoe araka no zany raha hoe samyzay candidat solona vahoaka zay telo menada za tsy mametraka ny zareo mihitsy hoe fahavalo sanatriny vava fa mpifaninana izahay eto ary irariko mba ho samy lany somatsara zay telo menada dia mba samy araka iray feo hoe inona no entina iarahana mba anavotana ty firenena ty iarahana fitondram-panjakana zay ngamba nitondra nataona hoe apaisement fa tsy hoe ndeha ho any amin'ny fisarahana salam'izany tsy hitondra antsika amin'ny fitoniana mihitsy zany misaotra tompoko eny ary adiny ray sy efatra amby 10 minitra 1h45 minutes no ny rahantsika tato anatiny ity fandarana lehibe iarahana amin'ny eiza ity inotsika fa nisy ny azony raisina tao anatiny izay fifandimbasan'ny fandraisam-pitenenana izay mahakasika ny mety io aia ny mpifidy amin'ny mety irosona na tsy irosona amin'izay fanatanterahana ny adidy izay antenana fa nampisinda izay aia izay antenana ihany koa izay adiny roa latsaka izay fa nitondra ny vendikevitra mety hoentiny reto vovonana ny collectif malagasy ny vovonan'ny firaisakina ny vovonan'ny IRD zay atao ny grande ligne hitondran'izy ireo anatin'izay ary mahity ahitatika taratra ihany koa an'izay hoe mety hoendriky ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fepitaona iasan'izy ireo manaraka izay araka ny fanao dia eo metysika fotoana farany izy ireo ray minitra hitondrana ny afatra ato anatin'izao fandarana izao tombokontsika tamin'ny metorianitra makasitraka ny eza amin'izao fanasa amin'izao émission zao misaotra anareo ihany koa napetrano kanefa ho an'le vahoaka zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana zao dia miantso ny rehetra mba andeha hifidy ndao andaoly andeha hifidy indray aloha
am'tindray mitoraka ity anome asina sy amelanjana zany antemera-pirenena zany azonareo atsaina hoe iza ny olona tokony mendrika ataon'izany sombam-bahoaka amen'ny antemera-pirenena zany dia mazava ho azy fa tena nao ny asana sombam-bahoaka malala ny asan'ny sombam-bahoaka tsy ny mpizarazara zavatra izay mandiso sahady ny asan'ny sombam-bahoaka ary zay ny zavatra lazaina foana hoe ny fanazarana an'le olona tsy hafantatra ny asana sombam-bahoaka no tsy halalan'ny olona ny toerana tokony misy ny sombam-bahoaka zany zavatra ngeza be eto amin'ny firenena ao anatin'ny rafim-panjakana zany sombam-bahoaka zany antemera-pirenena zany mila mena asina zany fa ny asina dia miala amin'ireo olona zay hovidiana dia olona tena avita n'izay asa zay anaja ny tenin'ny vahoaka anaja ny tany tandalana anaja ny lalàna ary amerina an'izany firenena zany ao anivon'ny sehatra anankiray afatarana fa Madagasikara dia tany-tandalana tokoa ny manaraka an'izay dia hoe lavirintsika ny kolikoly lavirintsika ny fivarotana fanahy ny fizarazarana zavatra fividianana anao zany dia lavirina zany manomboka zao tsika zany dia tokony hiezaka amin'izay fa indrindra fa ny kandida zay mpizarazarany ireny ny tokony tsomena vato satria mamitaka zany tsy afaka manao ny asa ny sombam-bahoaka ny olona manao an'izany asa fizarazarana zany satria tsy asa sosialy ny fidianana ny sombam-bahoaka fa asana sombam-bahoaka anaramaso ny gouvernemanta anankiray ngezabe zay tsy voaresaka mihitsy dia hoe ny fanarahamaso reny lalàna reny lalàna lany eo anivon'ny antemera-pirenena dia ireo lalàna mila décret d'application adidin'ny sombam-bahoaka ny manaramaso an'izany fa maro no tsy mahafantatra akory hoe anisan'ny sombam-bahoaka malala ny asany hoe décret d'application dia mila arahana hoe navoaka ny fahefanam-panatanteraka ave zay décret d'application zay tsy misy ohatran'ny lalàna makasika ny fanoherana hatramintsika amin'ny teny zao zany ange no atonga anisany natonga ny président anankiray toto firenena ho ampese ny fitazomana nyreny lalàna na tsy promulgué fa ny décret d'application anjara asany solombavambahoaka zany zay tsy misy miteny mihitsy moa fa izahay mahafantatra an'izany satria izay tena solombavambahoaka tokoa ary zay daholo ny akamarony ao anatin'ny vondrona firaisankina zany dia anjarantsika mandanjalanja ao anatin'izay mistandry mananoro ya angambany anatin'izay minitra zay dia tiako isitona kely ny saitsika hoe tao anatin'izay 5 taona lasa zay dia nametraka fitokisana tamin'ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy hitantana ny tany sy ny fanjakana ary nafahany nametraka ny maridrefy amin'izay tombanezaka vita talalany hoe fanadiarahana ny velirano 3 betsaka ny zavatra vitsy natao tamin'ny hoe fanarenana ny firenena amin'ny ankapobeny na io any koa fijerena ny sosialim-bahoaka indrindra ny fododrafitrasa zay manakaiky ny vahoaka ary tonga hatrany amin'ny district izy ireny amin'ity vanim-potoana ity navozy ny vahoaka malagasy na fitokisana filoham-pirenena izany ka nonaizany azy indray vanim-potoana vaovao 5 taona manaraka hitondrana ny tany sy ny firenena mba hanakaikezany kokoa izany hoe fahefam-panjakana izany hiasa ho an'ny vahoaka iny fotony hatrany amin'ny commune eny hatrany amin'ny fokotany mihitsy aza eto dia mariako fa ireo velirano 3 izay fototra iorenana fampandrosoana eo ny loharano-karena izay mifototra ny mahaolona na natsiny hoe capital humain eo any koa ny fametrahana ny fampirobona ny famoronana asa amin'ny alalany tanykesa industrialy ary ny farany dia ny fanatsarana ny fanjakana tandalana sy tsarantantana ampiroboroboantsika ho any amin'ny tena hoe demokrasia maro toerana zay zavatra zay dia tsy ho vita raha tsy misy ny fanomezan-tanana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ary ny tenanay moa raha iresaka ny hoe boribory tany voalohany eto Antananarivo dia mamela ilaza hoe mahatsaro tena ho manana tamberina andraikitra amin'ny mahavatona sonotry ny tany teto Antananarivo ary ihany koa manana didy amin'ny valobamena eny amin'ny fiarahamonina zay tanina be ka everiko fa fotoanana zao ho ana vahoaka Antananarivo any koa mba amerenakasina indray izany tanànantsika izany ary Madagasikara tsy maintsy mandroso Antananarivo ho ataontsika milay. 5 taona tao anaty jaly 5 taona tao anaty fahoriana tonga ny fotoana ahafahantsika manova ary miatsapany amin'le rivo-baovao hitondra indray fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy andao ary
anao rodobe amin'ny fahasivy amin'ny roapolo volana me hiaraka hifidy isika ary mahaiza mifidy satria ny teo aloha dia fahitatsika fa tsy naomby ary tsy nahavita ireo andraikitra izay nakintsika taminy sy nametsika ho tanterahany eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy voavidy vola eny ary soratsika ireo vainy ampatsiahivitsika fa ny vovonana firaisakena izay solony tena ny maître antra Razafy Manantsoa ny vovonana IRD izay solotena n'Andriamatoa Augustin Andriamananoro ary ny collectif ny malagasy izay solotena n'Andriamatoa Nirina Rakotoarjona no vahiny tato anatin'ity fandarana lehibe iarahantsika tamin'ny EISA ity isorana isika ranaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho manaraka indray veloma tompoko fandaharana lehibe andao ifidy iarahana amin'ny EISA anasana ny maître antitra Razafy Manantsoa avy amin'ny vovonany firaisakina Augustin Andriamananoro IRD Nirina Rakotoarjona collectif ny malagasy